avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes manolotra anao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Hotohizana ny fizarandro sakafo tsy mahavita tona zy vola hoy Andrajoel araka ny kabariny farany tona. Kotolotolotra izay isan'ny fototra ny fantrano ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika. Fifidianana feno herisetra sy fampirorona no seho teto amin'ny firenena ndraiky 12 Desambra. Hoy Rivo Rakotovao, kandida ben'ny tanàna tao Mahajanga. Diso fanantenana mpitondra fanjakana ny Tantsapy sehatra ny Lavanilina amin'izao fotoana izao. Tsy nisy vahaolana naroso ny mpitondra fanjakana na izany tamin'ny didim-bokatra na ny fanampin'ireo Tantsaha raha ny taona 2020. Manjaka ny fanafian-dahalo anatin'ny distrika Anamboasary Atsimo, faritra Anosy amin'izao fotoana izao. Tafiakatra 5 ireo maty vokatra ny fifandonana teo amin'ireo dahalo sy ireo fokon'olona tao amin'ny komina Ebelo tao anatiny andro vitsy. Mandidina ny 30 indray ireo namony ainy tao anatiny 420 ora vokatra ny fanafian'ny tafika Israelianina tany Amasy. Olon-tsotra avokoa ireo namony ainy ary zaza amam-behivavy ny ankamaroany. Ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasia tomboky vavy manasanao avy hatrany anaraka ny antsiprian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity hotohizana ny fizarandro sakafo tsy mahavita taona sy fizarana vola hoy Andrajoel araka ny kabarina taony farany taona teo kotolotolotra izay isan'ny foto izao fantrano ny vahoaka malagasy izao raha ny fanazavana nentin'ny mpanao politika tamin'ity androan'ity ary toa endrika ray aman-dreny manolo-bato mafana ny zanany ihany koa honina zay. Ito ny fizarazarana vola sy entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ho an'ny ampahany vahoaka malagasy amin'ity taona ity. Isan'ny ambarany Andrajoel natao anatin'ny kabary fiafaran'ny taona teo. Etsy andaniny tsy nasindresaka ny sehatra ny fampianarana ny tanora malagasy maro tsy anasa. Sofototra nefa ny fampianarana, ny fanabeazana ary adidy amanandraikitry ny ray aman-dreny eo anatrehan'ny zanany. Maro ny tsy afa-manoatra eo anatrehan'ny zany noho ny fantrana. Manitra sanampahantraina ny malagasy ho ny fanontanian'ny mpanara-baovao. Teny paindrena sinoa nambaran'ny Victor Ndambany hoe tamin'ny amperora iray izay ny hoe raha tiana ny amotika firenena iray tsy ilaina ny ady sy ny fandatsahana hitarika famoizana. Potehana fotsiny ny fampianarana, fanabeazana, ampanjakana ny kolikoly dia mora ny mandresy azy. Maro no mampiasa sy mahafantatra izany hatramin'izao. Misy ny alaim-panahy mijery ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny eo anatrehan'izany. Na ena ny teti-bola fampianarana nalefa tany amin'ny orinasa Jirama. Mpampianatra maro na vita fiofanana tsy raisina ho mpiasa-panjakana. Ny mpampianatra Fram, ny fotodrafitrasa sy ny maro hafa. Mandefitra aloha ireny rehetra ireny fa ireo asa entina isehosehoana fa mandroso i Madagasikara no laharam-pamehana ary fanindran-dalana amin'izay ireo kitolotolotra. Ampy zay tsy azo atao tsony le kitolotolotra sy mahavaha olana anao fa efa lany ange le vary ray gonina reo fa ny 5 kilô tany Tamatavy sy ny tariny moa efa igny moa zany andro raiky avao de efa lany araka fagnazavan'ny filohan'ny Repoblika reny ary vola avaiza moa le kitolotolotra vola avy posinareo mpitondrana ave sa volam-bahoaka ihany io ka aminay antoko kitany Madagasikara zany tsy vahaolana le kitolotolotra fa raha ohatra ka kitolotolotra arak'asa hafa zay omenao asa ny vahoaka malagasy sady zany anjara ndraiky sy ny fitondram-panjakana fohy be ny manome asa azy isaky nitsoka azy zay misy azy nianatra ve olona io antonontonony ve olona io sa tena tsy nianatra misy olona io manana asa daholo ny olona dia zay mandrava ny fahantrana. Tsy toy izao ny politika akapoben'ny fanjakana sy ny laharam-pamehana eo amin'ny fampiasam-bola raha mpitondra mahita sy mahatsapa ny olom-bahoaka marina ho hiatrany nefa faneho-kevitra. Fahazahoana ny trophée hoe izy ny meilleur leader teny Afrika. Meilleur leader teny Afrika ve Andriamatofilo dia tsika ny farany tany mahantra. Zany zavatra fandobolobon'olo anao na fagnabaribaran'olo gasy satria anao mirepresente an'izay gasy zay magneran-tany. Ka oka tsika tsy faly
eo ambony ny fijalian'ny vahoaka ampy zay krismasy neroda zay ampy zay fanaovagna bonane ny fampijaliana zay fomba fitantarana igny de fa 0 avaty lava be raha ohatra ka anazavana ao isaky ny secteur fa tsika rehetra zay mijoro eto sy mahita azy eto amin'ny firenena de fa mahita any amin'ny secteur social bahoaka any amin'ny secteur fandriampahalemana any amin'ny fampianarana domaine rehetrarehetra tsisy mirehatra mena daholo tsy isy azo antenaina raha tsy ny mpitondra no mahatsapa fa ray aman-dreny fitaratra ho iatra ny fanazavana Madagasikara tsy mety mandroso no misy eto raha tsy mbola ny fampianarana ny fahasalamana ny famokarana sy ny fampananana asa no atao lahara mpameana Fividianana feno herisetra sy fampirorona no miseho teto amin'ny firenena ny 2 Desambra lasa teo ho Rivo Rakotovao kandida ben'ny tanàna tany Mahajanga. Nanitsakitsaka ny lalàna ankitsirano avokoa ireo tompona ndraiky mpanjakana isana ambaratonga ny ampandaniana ny kandida mpanjakana. Tsy hitondra fitoniana eto amin'ny firenena raha ny fanazavana ny alatra bevava toy ireny. Izy ireo izay laza ny tory manoloana ireo tsy fanaran-dalàna samy hafa ireo. Hilarina Sonnier. Taratry ny fampitian'ny firenena ny fandikan-dalàna isan-karazany mibaribary ataon'izao fitondrana izao sy ny mpiaradia aminy nandritra ny fividianana ben'ny tanàna farany teo iny hoy Rivo Rakotovao kandida ben'ny tanàna tany Mahajanga. Tsy misy azo antenana intsony amin'ireo rafitra isa-tsokajiny eto amin'ny firenena raha ireny zava-nisy ireny raha ny fanazavana. Ny fividianana dia natao fanehoana ny hevitry ny vahoaka hifidy izay olona hitantana azy. Hitantsika nefa fa dia tsy fanarahan-dalàna. Ary ny voalohany tsy manara-dalàna dia ny fitondram-panjakana manomboka any amin'ny lehiben'ny androm-panjakana io toy ny filoham-pirenena sy ny hafa hatrany amin'ny ratsamangaiky farany ambany amin'ny fanjakana miany amin'ny vahoaka dia ireny ataoko hoe président fokontany. Ny raha ny ainy zany tao ihany koa ny mpitandro ny filaminana izay nanao izay hafany mihitsy amin'ny tsy fanarahan-dalàna teo amin'ny resaka nampifidianana an'ireny olona vezivezy eran'ny Madagasikara ohatra hitanay zany tany Mahajanga. Zavatra hitako hoe tena lehibe tany Mahajanga zany dia ny fasahin'ny mpitondra fanjakana nandrara kandida niteny tamin'izareo mijanony ianareo herinandro alohan'ny fifidianana hoe mijanony ianareo fa tsy mampifidy ary mifidy ny kandida mpanjakana ianareo. Anarivony raha tsahiviny ireo ordonnance navoaka ahafahan'ireo milaza tsy ao anaty lisitra mifidy. Ireto farany izay tsy fantatra mazava ny tena momba azy. Mangataka ny seny tompona andraikitra voalohany amoaka ny anarana sy ny isan'ireo olona nangataka io fahafahana mifidy io araka izany ny antoko HVM. Mba avoay ireny nombre ny isan'ny olona sy ny anaran'ny olona nangataka ny certificat de non inscription dans la liste électorale atao aminareo. Satria vevina mandeha zany seny ihany namoaka an'izany hoe tsy maintsy maka certificat de résidence le olona zany hoe eo amin'ny toerana izay nipetrahan'le olona. Miaraka amin'ny dia makany amin'ny seny izy mahazo an'le certificat de non inscription la liste électorale. Dia iny reny tany Mahajanga olona tomina amin'ny camion avany ambonio avany Amboromalandy hoentina sy ny gendarme noentina mifidy inscrita izy reny satria izay tany Mahajanga dia mba misy havana reny tanora kely vao nentina anakan'ireny dia iny dia ataonareo dia ny anay baiko corruption reny tsy fanarahan-dalàna reny na général izy na inona maninona tsy misy zavatra tenenina mihitsy fa vatenina seny dia izay tsy nahita maramily zany. Tsy afaka ny angina fotsiny manoloana ny tsy fanaran-dalàna miariary tahaka ireny izahay ho iatran'ny Rivo Rakotovao ka tsy maintsy hitory. Miandry ny fanadihadiana mahakasika ireo manambonina hitra samihafa. Nanome baiko ireo mpitandro ny filaminana maro nasaina ny fidy manerana ny nosy ihany koa izy ireo raha ny fanazavana. Roa taona mahery taoriany fiofanana mbola tsy anasy ireo mpampianatra ny voaka atao amin'ny CRINFP na Centre régional de l'Institut national de formation pédagogique miisa 20 manerana nosy amin'izao fotoana izao. Efa nisy ireo mpiofana namony ainy ao ireo ananany banky vola maro ihany koa ireo mirenireny no tsy fandraisana azy ireo ho mpiasa mpanjakana ankehitriny. Maro ny fampanantenana fa ny fanatanterahana izany no andrasana raha ny fanazavana tany onona saina. Mahatsiaro voafitaky ny fitondram-panjakana ireo mpampianatra vita fiofanana teranivon'ireo CRINFP na ny Centre régional de l'Institut national de formation pédagogique misy 20 manerana nosy. Tao ireo ny varim-pananana ny indram-bola ny atrehana ny fiofanana. Roa taona mahery teo aorian'ny fahavitan'ny ofana tsy noraisana ho mpiasa mpanjakana izy ireo. Tsy ivona manodidina ny 3,000 no afaka tamin'ny fiatrehana ka niatrika ny fiofanana nandritra ny roa taona. Efa vita zany ny volana Desambra 2022. Nampantenaina ny avoaka amin'ny fomba ofisialy ary ho raisina ho mpiasa mpanjakana ireo mpiofana saingy nijanona ho ambava ihany izany.
mangataka indrindra zay ny mba ivoahany zay fanapahan-kevitra zay ary ny antony moa dia mba ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana zay inonay mihitsy fa imatomatesany fitondrany zany ka miantoka an'izany indrindra dia ny fandraisana mpampianatra vita fiofanana toy izao mba hatsara n'io kalitaon'ny fanabeazana io. Resaka fampanantenana aloha ny atanatohatra nalefa betsaka ihany ary matoa zay tonga amin'izao toerana ankehitriny izao ohatran'le marary mitady fanafody ihany ka raha marary izy omenao paracetamol dia miverina any izy omenao paracetamol dia mbola miverina any izy mbola omenao paracetamol angamba tsy miverina antsony mety fa tahaka zao dia zay le ambaratonga efa nidiavinay ka dia manantena zahay fa mety hisy akony amin'izay ho sitrana amin'izay mararinay ao aorianan'izao. Miantraika amin'ny andavanandrom-piainana mampikorotana ny fiainan'ny ankohonana ity tsy fanatanterahany fitondram-panjakana ny fampanantenany ity hoy ny fanazavana. Évaluation finale zany ny afarana tamin'ny décembre 2023 ary ny afara décembre 2023 ihany koa ny formationné. Marena tompoko fa mbola tsy misy ninina azany momba ny stagiaire 2021-2023 ary na ny valin'ny évaluation zay nataony ary mbola tsy mivoaka mandrakizao. Eo koa ireo mpanabe préscolaire manokana singianina teny efa betony izahay raha nanao an'ilay fidirana miofana ho mpampianatra dia amin'izao fotoana izao zany efa niampy 5 taona dia tena antsitra mpitsanganana ihany ireo mpanabe préscolaire ireo dia tena hoe maro tompoko ny olana setrainay tsy afaka miasa any amin'ny sekoly hafa akory izahay satria ny certificat tsy misy akoriny satria izahay tsy vita sortie dia tena petrapetraka fotsiny izahay kanefany anisan'izay mba matimatesanay ny mpanabe Matianina dia niatrika an'ilay fiofanana izahay nefany tsy hitanay izay vokany hatramin'izao. Afaka misehatra avy hatrany amin'ny fampianarana eny anivon'ny préscolaire, primaire ary collège ireto mpampianatra manodidina ny 3,000 vita fiofanana ireto saingy izao miantona izao. Itony fitakiana mandra-pivalin'ny fangatahana raha ny fanazavana. Isoroana izay fitakiana samihafa izay miantso ny fanjakana anaja ny teny nomena sy ny fampanantenana natao ireto mpampianatra ireto. Tafiakatra hatramin'ny 300 sy 3,000 ariary ny ray kilao amin'ny vary eny anivon'ireo mpanjara eta madinika ao Antsirabe amin'izao fotoana izao eo anatrehan'izay. Tsy masahana ny fahefa-mividintsony ka raha maraisina ho ireo mponina ka maro ireo voatery miditra ankoatra ny mampihena ny fatrambary arotsaka ao an-tokantrano. Andrindrina Randria Mersokolo Antsirabe. Na dia teo aza ny fanaovana ireo fety aman-danonana isan-karazany sy ny fitsenanany taona vaovao dia niverina tanteraka miaina fiainana andavanandro indray ireo mponina eto amin'ireny vohitra ny fatrifakina karatra amin'izao fotoana izao tsy ilaozany fahasahiranana sy ny fiakarany vidim-piainana izay tsy mitsahatra miakatra hatrany raha ny fanadihadiana natao. Anisan'izany ny fiakarany vidin'ireo eta madinika amin'ny filana ao tokantrano indrindra fa ny vary izay anisan'ny foto-tsakafo tsika malagasy. Tafiakatra hatrany amin'ny 300 sy 3,000 ariary ny ray kilao amin'izao fotoana izao eny anivon'ireo mpivarotra eta madinika maro samihafa eto Antsirabe. Manoloana izany fiakarany vidim-bary izany anefa dia tsy maintsy aina noho ny teo aloha sakafo andrahoana ao an-tokantrano ary betsaka amin'ireo fianakaviana no lasa miditra noho tsy fahampian-karama raisiny izay tsy mahasana intsony iray volana raha ny fanadihadiana natao. Aina ny sakafo andrahoana ohatra zao ane taloha mahandro 3 kapoaka na 2 tapany dia atao 2 tapany na 2 kapoaka. Tsy ampy le karama dia tsy maintsy miditra ianao. Tena izay vady zao samy mitady daholo androany indraindray ndraiky mahita ndraindraiky tsy mahita dia ny anankiray zany atao hoe sakafo hita nefa le sakafo hitan'ny anankiray nefa tsy ampy an'ny ao an-tokantrano rehefa tena zahavina. Tena tsy ampy hohanina satria maivana kely le lanjan'le vola nefa le vidim-piainana la miakatra be. Indraindray zay mitrosa ihany rehefa indraindray amin'ilay resaka fotsim-bary raha tena tsy mahita dia tsy maintsy mba mitrosa zany satria mba andro ohatra ny hoe manao lavazy zao mivadiko dia zaho manao vy zavatra ny ampelantanan'olona foana zany no andrasinay dia rehefa tsy mahita zay dia tsy maintsy mba mitrosa ihany indraindray. Manana vady aman-janaka moa dia tsy maintsy izana mba hinana andreo zany fa le vidim-bary lafo fa le kapoaka no aina zany toy hoe 2 kapoaka atsasakilao resy tapany. Ho sarotra ny fiatrehana sy amakivakiana ity vanim-potoana ny fahavaratra ity ho hiatrany ireo mponina avy eto Antsirabe. Raha amin'izao volana janoary izao dia efa 300 sy 3,000 ariary ny ray kilao amin'ny vary ary efa raha malala fa tsy hijanona hatreo ny fiakaran'izy io raha ny fanazavana hatrany. Vao zao ary janvier efa izay mividim-bary dina zany fa eo amin'ny février makany dia fa mety tafiakatra 500 sy 3 any na ohatrohatr'izay na ho 4 arivo raha tsy fantatra tsony. Tena tsy zanga fa tsy hita fa miaina amin'ny zava-misy sy ny rehetrarehetra ka anao ary moa afaka anao ahoana. Ohatra ny tena sahirana aloha raha ny etrehanany satria misy miteny zao hoe ny 500 sy 4 arivo ny kilao vary eny amin'ny février iny efa misy mamenavina an'izany amin'izao
sahirana atsika satria zao raha mahazo 50,000 zany ray andro dia 570 dia mbola miaina raha le 1 kilo zarana telo ndraika tsy 1 kilo zarana roa. Araka izany dia tsikaritra fa hosarotra ho amin'ny vahoaka malagasy ny fiatrehan'ity taona 2020 sy 2020 ity, indrindra fa ny fandalovana ao anatin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao sy ny fiakaran'ny vidim-piainana izay tsy mitsahatry ny miakatra hatrany. Mandidina an'izay vidin'entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro hatrany fa hiazo an'ny fianaran-tsoa vetivetisika. Tsy mitsahatra miakatra ary saika isan'andro ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro ao amin'ny fianaran-tsoa amin'izao fotoana izao. Raha ny vary efa tafiakatra 200 ariary ny kapoaka. Ankoatr'izay ny fisian'ny kapoaka tapaka ihany koa. Magina ny fanjakana miady rera ny vahoaka eo anatrehan'izay. Samy manao izay saim-patany rehetra ka very fanahy mbola velona ny akamaroan'ny olom-pirenena araka ny fanadiadiana. Aingorana kolo fianaran-tsoa. Tsy misy izay tsy mikaikaika ny akamaroan'ny olona amin'ny fisondrom-bidin'ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro, izay saika isan'andro mihitsy moa izany fiakarana izany. Nandrasana ny mba hiresan'ny filoham-pirenena azy io ny faran'ny taona teo, dia toa ny androvasika ihany ny vahoaka fa ilay oeraoera ihany no nisongadina nandritra ny lailahateny. Ankilany tsy afaka hametra izany nefa ireo mpandraraha fa tsy maintsy manaraka ny onjan'ny fiakarana misy mba tsy ho fantiantoka ihany koa. Raha ny vidim-piainana aloha izany dia hita hoe tena miakatra satria tangana dia midangana ny vidim-piainana nefa ny sandam-bola ambany dia ambany satria raha par rapport fotsiny izao raha resaka vary 730 ny kilao ny vary dia nefa koa ianao tsy afaka satria tombarotra ny tadiavinao amin'ilay vary dia tsy maintsy mampakatra koa anao zany ny amarotana amin'izao zao 130 ny kapoaka satria 730 alaina agnapitorana dia nefa koa anao mbola mandao restaurant mbola mandao frais ny an-dalana eny tsisy zavatra tsy miakatra zany raha amin'izao tsy hitanao hoe inona tsy miakatra amin'izao na mividy anana fotsiny ianao any tsena eny zao zavatra anana kely zany vidinao arivo dimanjato ny anankiray le fanjakana zany tokony hoe mijery akaiky le sosialy vahoaka misy satria sahirana dia sahirana le vahoaka satria sosialy vahoaka ny tokony hoe tena hojereny fanjakana akaiky dia akaiky zay nizay amin'le vidim-piainana miakatra ohatra zao fa tsy hoe variana any amin'ny manara-penitra sy ny namany any nefa ko nohoanina androany tsy hitany efa mbiakotra ny fahasairana satria dia tsy maharaka intsony izao fiakarana misy izao ny vola miditra ao an-tokantrano. Le vidim-piainana aloha izao dia tena mihamsondro sa mihisany andro manalina mihisany na ny vidim-bary izao teo aloha mbola vao 20,000 fa amin'izao fotoana tena fa lasa arivo. Pepaenina moa dia miakatra isan'andro ny vidim-piainana ty na menaka ny siramamy ny lafariny kozakoza ilaina davanandro dia mahasapa marary misy vahoaka fa mangataka mitompona andraikitra zany mba hisery vahoaka madinika aty ambany fa eo vidim-piainana sy ny fandriam-pahalemanao zany tena mampizaly olo fa raha io milamina dia sisy zavatra hoe atahorana zany mba milamina ny vahoaka madinika. Miaina ao anaty fahasairana tanteraka ny akamaroan'ny olona ankehitriny toa ireny kamboty tsy misy mpiay ireny. Iteny sy hitaraina nefa toa ireny mitory any anefitra ireny. Raha fotsy be verilona ny malagasy ankehitriny ka miandry izay katonany. Dia izay ihany koa no hoentsika misento vetivety ao anaty adoka fohy aza misaraka aminay ary. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra. Pauline hanitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra lovia karo. Pauline vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao Pauline ampiasaina. Fêtez Noël chez Batimax avec des offres qui illuminent vos projets. Du 9 décembre au 11 janvier, une réduction allant de 5 à 70%. Chez Batimax, Noël rime avec économie. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona tsony.
satria efa ainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika afaka mamorona maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes Mamenina ny araba hatrany tomboka lasia tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Mbola lavitrezaka ny fanatrarana ny tanjona mikasika ny fampizakantena ara-tsakafo ho an'ny firenena. Raha toka fodrafitrasa fisehosehoana ihany no andaniana ny volam-panjakana amin'izao fotoana izao. Hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Anarivomamo. Tsy azo inona raha ny fanazavana no fampandrosoana irairay ny mpitondra fanjakana. Raha toka ny teti-bola mpanjakana natokana ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana aza ambany dia ambany. Christian Dimby. Tsy manam-piniavana ampivoatra ny tontolo ambanivohitra ny mpitondra fanjakana fa aleo ny mihazakazaka amin'ireo tetikasa tsy lara-pahamehana sy mamirapiratra ivelan'ny fotsiny ihany. Hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Anarivomamo tamin'ity androany ity. Sarotra ho izy no inona fa afaka atratra ilay tanjona amin'ny fampizakantena ara-tsakafan'ny Madagasikara ny fitondram-panjakana raha toka ambany ary tsy misy afa-tsy ny 5,500 ny teti-bola mpanjakana anatin'ny LFI 2025 ihany no hany natokana ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Raha efa anatitra telontsika foana hoe raha ny fahavononana eo amin'ny fanjakana foibe ampandroso tontolo ambanivohitra dia tsisy marika itenenantsika izany dia ny teti-bola izay ho ampiasaina amin'ity taona 2024 ity dia 5,6 ihany no hany any ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana nefa io ministera io dia mitelona ny olona 20,100 mahery ny mponina eto Madagasikara. Dikan'izay dia tsy azo fivoarana, tsy azo fampandrosoana ary tsy afaka ny ivoatra mihitsy ny olona maro anisa ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra iny. Dikan'izay dia tsisy fandrosoana eny fotony eny amin'ny tantsaha eny ambanivohitra eny. Mahakasika ny fizakantena ara-tsakafo moa zany io tenenina foana resahana foana fa anjarantsika no manavaka n'ilay teny hoe misy fomba fiasa mahomby ve ary efa nanditamboka tsoa ve tamin'ny zavatra natao rehetra hatramin'izay farany zava-misy aloha dia vao mahay me mahantra, vao mahay me tsy mahazaka tentsika, vao mahay me manafatra vary ihany ny fitondram-panjakana. Variana amin'ireo tetikasa fisehosehoana sy mamirapiratra ivelan'ny fotsiny ihany fa tsy mamany marary ny vahoaka ny mpitondra fanjakana ka diny tanteraka ny fijerenan'ny sosialy mponina sy ireo 20% ny malagasy izay mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny zava-misy sy ny olana dia ataontsika hoe variana mihazakazaka mankany amin'ny zavatra hita maso ny fanjakana, hita maso sy mamirapiratra ngamba raha zay ny azo ilazana anazy. Ny vola rehetra dia lany any amin'izany zavatra any fa tsy mihodina makaty amin'ny ataontsika hoe secteur d'activité prioritaire tahaka ny resaka fambolena sy fiompiana. Tokony hazakazahana ny famokarana ary ampiasana vola be dia be fa lasa atao adino ny mpitondra no mijery hoe ireo olon'ireo ny tena mila an'izany antsoina hoe création d'emploi zany na hoe famoronana asa. Izany famoronana asa zany hiteraka fivelomana ho an'ilay olona, ny fidiran'ny volana tokantran'ilay olona, hiteraka fahafahany mampianatra ny zanany, fahafahany mihaino fahasalamany ary ny asan'ilay olona ihany koa dia hiteraka fidiram-bola amin'ny fanjakana satria tsy maintsy hisy ihany koa ny am-paosany rehetrarehetra ho aloha ao anatin'ny rehetrarehetra ireny ka lasa adinontsika izany zavatra rehetrarehetra zany ny vokany lasa mahantra ny olona. Irairan'izao fitondran'izao hatrany ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso saingy raha ny zava-misy vao maika mitotongana hatrany ny fahefa-mividy mponina mitombo ny tianasa tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana mbola mijanona ho fanambogaavana ho amin'ny mpitondra fanjakana araka izany ny tanjona amin'ilay fampizakantena ara-tsakafo raha toka tsy misy ny fanamafisana ny fijerenan'ny tantsaha eny fotony ho hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Tontolon'ny fambolena izay hatrany fa mahakasika ny seha-piariana lavanilina vetivety
Diso fanantenana mpitondra fanjakana ny tantsapy sihatra amin'ny lavanilina amin'izao fotoana izao. Anton'izany tsy nisy vahaolana azo tsapahitanina na roso mpitondra fanjakana na izany tamin'ny vidim-bokatra na ny fanampiana tantsaha eny fotony rantaona 420 Christian Dimby. Nompotihana tanteraka ny siam-piariana lavanity eto Madagasikara raha nijery todika tamin'ny taona lasa iny ho ny mpisehatra amin'ny lavanilina. Tsy misy vahaolana matitra na roso mpitondra fanjakana manoloana izany na ny fanampiana ireo tantsaha io na ny mikasika ny fitotonga ny vidin'ny lavanita amin'ireo faritra telo lehibe mpamokatra izany eto Madagasikara ho ireo mpisehatra. Ny filière vanilo tamin'ny 2024 igny azo lazaina hoe tena maty mihitsy satria ambany dia ambany ny varotana izay olona mba nanambola kely le lavany zany raha metsika ohatra fotsiny zao dia 80 000 ariary zany ny lavany farany tsara zany ary tany amin'ny 2 alina na 3 alina tany ny lavania le somary 3e qualité zara raha misy mpividy zany dia tena sahirana ny olona koa moa zany tsy nizarana ny namboly zavatra fihinana fa dia efa niantehitra tamin'ny resaka lavanio io rehefa tsisy ny vola dia mangina tanteraka aloha sava zay ny zavatra tsapa na tany antalahy na sambava na andapa dia mangina satria tsy misy vola dia ary tsisy zavatra azo natao. Kivy tanteraka araka izany ireo tantsaha tamin'ny fampanantenana nataony Andry Rajoelina mikasika ny famahanany olana lavanilina. Ireo tantsaha izay niandrandra vahaolana avy amin'ny mpitondra nandritra ny kabary izay nataony tamin'ny farany taona teo saingy diso fanantenana tanteraka izy ireo. I kabarin'ny Andry Rajoelina anie zany efa tsy azo tokisana. Zao ny antony ilazako an'izany. Tamin'ny 2018 izy raha 5 millions ny vanille farany tsara tamin'izany dia nanao propagande izy tao sambava dia hoy izy hoe ampiakariko avy telo eny io rehefa tonga amin'ny fahefana dikan'izay no 15 millions zany. Ay le 15 millions 15 000 francs zany hoe le telo tapitrisa lasa 3 ariary ka tsy mahagaga raha tsy nampidiriny ntsony efa potika zany fa tanteraka ny sitrapony azonjareo voafenjareo zareo ny mitavana ny resaka lavany zao izy sy ny tropony dia tsy nampidirino anatiny io sao dia mampifandritaka zavatra ndreo fa resaka fampilalaovanao ny ataonjareo any. Mampamaitra-panontaniana hoy hatrany ireo mpisehatra amin'ny lavaniny tsy mbola nahita ny mpitondra fanjakana vahaolana matotra entina manarina ny siam-piariana lavany eto Madagasikara efa ho 5 taona mahery aty aoriana. Ny tantsaha mikaikaiky amin'ny tsy fisy ny mpividy sy ny fitotonga ny vidim-bokatra. Ny vahaolana hitan'ny mpitondra fanjakana dia mifametrahana ny maison de lavany eto Antananarivo. Vahaolana izay mifanipaka tanteraka amin'ny zava-misy ilain'ny tantsaha hoy hatrany ny fanazavana. Izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ny tiality naiza misy anao ankasitrana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Vaolina vaovao be. Vaolina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolina ampiasaina. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes il a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.